mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika rehefa malalatra hatrety alakamisy fa 5 volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky taratasy nosoratan'i Petera voalohany toko 5, Petera voalohany toko 5, andininy 5 ka hatramin'ny 6. Petera voalohany toko 5, andininy 5 ka hatramin'ny 6 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary areo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny lolona. Eny samy misikina fanetretena nareo ka mifampanimpo fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany manetretena ambany tana maheron'Andriamanitra mba hanandrazana anareo amin'ny fotoan'andro ary apetrao aminy ny fanahinao rehetra. Fa izy no miahy anareo mahorona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny leona mirona mitady izay arapany. Tohiry izy ka miorina tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinao rehetra eran'izao tontolo izao. Ray Masino manomasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity volana desambra ity moa tsika iarahantsika mahafantatra fa mitsena ny fiavian'ny tompo, mahatsiaro ny fiavian'ny tompo ny krismasy. Ny fiavian'ny tompo eo amin'ny tantaran'ny fotom-pinoana dia miseho indroa. Ny voalohany dia ny fahatsiarovana ny fiavian'ny tompo tonga olombelona 2000 taona lasa zay mahekely ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ny tafinofo. Io no tsaroantsika manokana isaky ny krismasy. Ilay fitafia nofon'ny Kristy, ilay fahatongavany nofon'ilay zanak'Andriamanitra advontus incarne hoy ny teny latina zany ilay incarne zany ilay fitafia nofo. Fa misy kosa ny fiavian'ny Kristy izay mbola andrasantsika indray, ilay fiavian'ny tompo eny amin'ny rahona lanitra adventus in gloria, ny fiavian'ny tompo ambonahitra indray izay hitsara ny velona sy ny maty. Amin'izao rata zany fahatsiarovana ny fiavian'ny tompo zany dia mifamatotra amin'izany ny antsoina hoe fanetretena. Rehefa resaka fanetretentsika dia ao amin'i Jesosy no ianarantsika izany fanetretena zany. Eo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy no ianarantsika izany fanetretena izany. Ny tompo izay ambaran'i Paoly amin'ny Filipianina manao hoe nofohanany tenany, tsy vitany hoe nanetry teny izy fa nofohanany tenany ka nakany endriky ny mpanompo. Eo amin'ny hazo fijalian'ny Kristy zany no ianarantsika na hanovozantsika ny antsoina hoe fanetretena. Rehefa ampisaintsika hoe hazo fijalian'ny Kristy dia hazo anankiroa mitsangana, hazo anankiroa mifanapaka ny anankiray mitsangana ary anankiray mitsivalana. Io no antsoina hoe fanetretena. Azo tarafina amin'io antsoina hoe fanetretena. Ilay mitsangana dia raha jerena amin'ny lafiny hoe fanetretena moa dia inona? Miseho amin'ny endrika anankiroa zany ny fanetretena. Dia oharina amin'ny hazo fijaliana iny ilay mitsangana sy ilay mitsivalana. Voalohany zany dia izao ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Iny ilay mitsangana ary ny mitsivalana kosa dia fanetretena eo anatrehan'ny namanao, eo anatrehan'ny olombelona mitovy aminao. Ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra aloha ny fototra, ilay vertikala zany amin'ny hazo fijaliany. Fantatsika rehetra fa na inona dia izao ny vertikala mora azo dia ny voalohany dia ilay mijidina zany no azo aloha. Zany hoe ny fanetretena raha ny fanetretena eo anoloan'Andriamanitra, eo no miteraka ny fanetretena eo anatrehan'ny hafa. Raha ohatra ka ny fanetretena eo anatrehan'ny hafa ny lasa aloha dia zay ilay hoe modesty fotsiny ihany. Tsy zay nefa fantadiavan'Andriamanitra fa lalina kokoa noho zay. Noho zany dia ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra aloha ny zava-dehibe indrindra. Inona no atao hoe fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra? Zavatra roa na telo ny dikany hoe fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny fanekenao aloha, manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra ianao rehefa manaiky fa
izy no mpahary anao. Misy izy ary izy no lehibe. Izy no lehibe noho ianao. Izy no nahary zao rehetra zao. Lehibe Andriamanitra. Izay ny voalohany fiandroanina antsoina hoe fanetretena. Raha ohatra ka misy olona na misy mpino na misy kristianina ka mieritreritra ny hoe Andriamanitra dia zanatria mitovy aminy na tsy misy Andriamanitra dia tsy manetri-tena eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ny voalohany digan'ny fanetretena dia ny fanekenao fa tsy hoe misy ihany Andriamanitra fa lehibe io Andriamanitra io, mitondro zao rehetra zao io Andriamanitra io, mandahatra izao rehetra zao Andriamanitra io. Rehefa inonao zay dia manomboka ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa amin'ny hoe fanetretena dia izay amin'ny teny grika moa antsoina hoe tapenos, dikany teny hoe tapenos na ny fanetretena dia na ny mpanetretena dia izao milaza faharoa lehibe dia izao milaza koa hoe izay rehetra avy aminao, izay rehetra eo aminao dia avy amin'Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra ka izay rehetra eo aminao na inona ny fanomezam-pahasoavana rehetra eo aminao, ny fahaiza-manao, manangan-javatra, manoron-javatra, fahaizana manao fiariana sy ny sisa rehetra dia izao avy amin'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana, ny talenta izay eo aminao dia izao tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra. Zay ny dikany koa hoe fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mieritreritra isika fa ny fahaiza-manaotsika, ny kreativite atsika, ny talenta atsika, ny fahazavan-tsaintsika ka eritreretintsika fa avy amintsika dia tsy fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy izay ilay tapenos. Tapenos dia zao hoe za manaiky Andriamanitra fa izay rehetra eo amiko io dia avy aminao. Ianao lehibe, ianao mpahary. Noho izany dia izao ny fanetretenako dia izao izaho manaiky fa tsy nitsinona. Zay nomenao avokoa ny zavatra rehetra. Misy hirany Henri Ratsimazafy zay ny hoe anao angereny no ndramiko, na talenta io na fahaizana io na inona dia anao reny no ndramiko. Zay le fanetretena. Zay le fanetretena hoe avy aminao Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra zay ho amiko. Pindrana. Ny olona mahatsiaro hoe mindrana avy amin'Andriamanitra dia izao zay ny dingan'ny faharoa ny fanetretena. Ary rehefa miteny hoe mindrana dia tsy maintsy mbola miatrahana fanontaniana, tsy hoe midikany hoe mindrana dia izao mamerina ianao, ary lay mamerina ilay talenta dia izao tsy hoe tsy ampiasaina ilay talenta fa ny olona mamerina ny talenta amin'Andriamanitra dia izao olona mampiasa ilay talenta, zay le pindrana. Raha mindrana angady ianao dia mampiasa an'ilay angady. Fa tsy hoe nindrana angady ianao dia anampirimina ao anaty armoara ilay izy, tsy zay. Fa raha nindrana angady taman'olona ianao dia iasanao ilay angady dia ny famerenanao azy, zany hoe ny dikany hoe famerenana ilay talenta amin'Andriamanitra dia nampiasainao ilay talenta. Zay no endrika hamerenanao ilay talenta amin'Andriamanitra. Afaka manetri-tena, manaiky ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ho mpahary ianao, ho mpahary zao rehetra zao, ary manaiky ianao fa zay rehetra eo aminao dia avy amin'Andriamanitra. Zay ny digana faharoa ny fanetretena. Ary ny digana fahatelo ny fanetretena dia izao olona manome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy manome voninahitra ny tenany. Olona mikatsaka ny voninahitran'Andriamanitra fa tsy mikatsaka ny voninahitry ny tenany. Vao ainy vao tsy ela akorintsika no miresaka lay fariseho, lay fariseho tao amin'ny toritenin'i Jesoa tamin'ny fizarana tsara-masinaky ny Lioka, lay tratran'ilay antsoina hoe narcissisme spirituel, lay olona izay mieritreritra ny tenany ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra dia olona izay ny olona manetri-tena dia olona izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny tanjony dia izao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny itsika protestanta dia mamaly ny fanontaniana hoe naninona moa Andriamanitra nahary zao tontolo zao, naninona Andriamanitra nahary ny olombelona, dia tokana ihany ny valiteny ao amin'ny protestanta, satria zay ny ao anatin'ny baiboly dia izao satria fitiavan'Andriamanitra. Ny antony nanorenan'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny antony no arian'Andriamanitra ny olombelona dia satria fitiavan'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao
Inona ary no antom-pisian'ny olombelona aty am'izao tontolo zao? Inona ny antom-pisian'ny mpino sy ny fiangonana aty am'izao tontolo zao? De manome voninahitra an'Andriamanitra. Manome voninahitra ilay mpahary azy. Midingana fahatelo ny fanetretena de olona izay manome voninahitra an'Andriamanitra, mibanjina ny voninahitran'Andriamanitra. Ho tsika manao hoe lay rehefa miteny hoe fanetretena isika dia misy zany ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Lay tapenos dia misy ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra zay fiantombohany zavatra rehetra. Voalohany dia banjina ny fahalehibiazan'Andriamanitra eo tahaka ny hotsika hoe iny lay mitsangana amin'ny hazo fijaliana fa ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Mibanjina fahalehibiazan'Andriamanitra, manaiky ampiasa zay rehetra nomen'Andriamanitra, resy lahatra fa izay eo amiko tsy hanafa avy amin'Andriamanitra ary amy fampiasako azy de zao mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fibanjinako ny voninahitr'Andriamanitra dia hoy ny filazan'ny Petera azy manao hoe manetreteny eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Zany hoe rehefa manaiky banjina ny voninahitr'Andriamanitra dia hasandratr'Andriamanitra amin'ny fotoan'andro. Fa ny faharoa de zao ny dikany hoe fanetretena de zao lay mitsivalana ny hazo fijaliana iny koa de zao misy koa zany ny fanetretena eo anatrehan'ny namana. Fanetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona. Ny fanetretenantsika eo anatrehan'Andriamanitra de miteraka ny fanetretenantsika eo anatrehan'ny mpiarabelona. Dia eo anatrehan'ny mpiarabelona de rehetra telo reto indray tsy tokony atonona. Raha ohatra ka ao anatinao le fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra de manjary fanetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona zany de reto zavatra telo ireto. Ny fanetretena arak'izany aloha de tsy hoe tanjona akory ny fanetretena hoe antanjoko teny anety teny. Ny fanetretena dia de fitaovana mba hahatonga ny fitombona ara-panahinao. Zany hoe ny fanetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona de zao mahatonga fitombona ara-panahy ny hafa. Rehefa manetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona amiko aho zao manjary mampisondrotra azy aho. Ny fanetretenako eo anatrehan'ny hafa de manjary manondrotra azy aho. Zany hoe tsy za zany no zava-dehibe satria za efa nanetretena teo anatrehan'Andriamanitra, asandratry ny tanam-pitiavan'Andriamanitra de zao manetretena eo anatrehan'ny namako mba hisondrotany namako. Io mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe samy manao ny namany mihoatra noho ny tenany aby. Satria za efa nasondrotr'Andriamanitra, satria ianao efa nasondrotr'Andriamanitra, hainao ny manao am'izay ny namanao mihoatra noho ny tenanao. Totsika hoe ireto telo reto ary ny tsy tokony adonoina rehefa miresaka ny fanetretena eo anatrehan'ny olombelona. Voalohany de zao manetretena eo anatrehan'ny namanao ianao rehefa ohatra ka tsy eritreretinao ho ratsy no hainao izy. Zany hoe manetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona aminao ianao, tsy hoe manaiky ho ambaniny, tsy zay ny voalohany, fa apetrao izy aloha ho tsy ratsy no hainao. Aza tsaraina ho ratsy no hainao izy. Ny olona zay manana fanetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona aminy de zao olona manaiky fa tsy hoe ratsy, tsy hoe tsara no namana izy, tsy hoe tsara no namanao ianao, mendrika no namanao ianao na ny namanao de ratsy no hainao, tsisy nao ka miteny enao de tsisy lanazy, enao mpanota, enao tsinitsinina, iza tsara. Amin'ny fotoana zay eritreretanao zany de tsy manetretena eo anatrehan'ny namanao ianao. Azay mahatonga ny tompony teny eo amin'ny andiny io ny alalan'ny Petera manao hoe aoka ianareo hifanetretena. Tsy tsara dika aloha ny andinin'ny fahadimy eto, eny samy misikina fanetretenareo ka mifanompo. Le hoe mifanompo tsy tena zay loatra ny eo fa hoe eny samy misikina fifanetretena. Zay ny tena mahalaza azy eo. De nampiny ny teny malagasy ny hoe mifanompo fa lay fanetretena dia ifamaliana. Zany hoe mifanetretena, zany hoe za manetretena eo anatrehanao, enao manetretena eto anatrehako. Am'izay fotoana zay dia iza mampandroso anao, ianao mampandroso ahy. Za tsy mitsara anao, ianao tsy mitsara ahy. Za manondrotra anao, ianao manondrotra ahy. Ho tsika manao hoe ny fanetretena eo anatrehan'ny olombelona zany de zao za manaiky anao ho mana mahay anao.
tsy tsaraiko ianao tsy melohanao a. Ny dikany hoe fanetretena voalohany indrindra eo anatrehan'ny namana zany de zao tsy mieritreritra azy ho ratsy noho ianao na mieritreritra ny tenanao ho tsara lavitra noho izy. Fa ny faharoa de zao iainana koa ny antsoina hoe fanetretena eo anatrehan'ny namana de zao enao manaiky hanompo azy. Enao manaiky hanompo azy. Ndray mandeha Jesoa nanasa ny tongotry ny mpianatra. Nanasa ny tongotry ny mpianatra zany hoe tongotry ny mpianatra zany any tsy tongotry ny Galiliana amin'ny vanim-potoanan'i Jesoa sady tsisy rano tam'izany fotoana zany, maloto ny arabe tsy hoe bitume ohatran'izao iainantsika zao na misy autobloc ohatran'izao iainantsika zao maloto, tongotra tambanivohitra ohatran'ny tongotry Petera. Petera ange tambanivohitra, ry Jaona tambanivohitra. Fa tsy hoe olona madio be na mety takatry Jodasy ohatra zay zanak'olona nananasena izy azy. Fa ry Petera dia olona tsotra tambanivohitra nefa nanaiky Jesoa nanasa ny tongony. Nanaiky Jesoa nanasa ny lotony tongotra zany mpianany zany. Mpianatra efa avy nandeha tongotra 10 kilometatra avy any Galily de sasany Jesoa ny tongotry ny mpianatra. De hoy Jesoa, fianarana no ataoko aminareo. Ka aoka ianareo mba hanao toy izao koa, zany hoe manery tena eo anatrehan'ny namana satria zao manaiky hanadio azy. Ary io fanadiovana ny namana io tsy voatery hoe fanadiovana amin'ny lafiny fizika ihany, fa tena fanadiovana azy mihitsy amin'ny maha olona azy feno, zany hoe tsy tokony maha anao dioviko eo anatrehan'ny fiarahamonina ianao. Tsy hoe lo toko eo anatrehan'ny fiarahamonina, lo tokony voninahitra ao, lo tokony haja mamboninahitra ao, dioviko eo anatrehan'ny fiarahamonina ianao. Zany ny antsoina hoe fanetretena. Tsy fosaina, tsy olona mifosan'ny namana antsoina hoe olona manetretena. Fa dioviko eo anatrehan'ny fiarahamonina zany hoe lazaiko amin'ny hafa mihitsy aza mety ho tsara aminao, fanomezam-pahasoavanao, zany hoe milaza vaovao tsara ny mombanao a, zay raha azo ampiarina am'le hoe manasa ny tongotry ny mpianatra, milaza ny vaovao tsara ny mombanao a. Mampahafantatra ny olona zay mety ho tsara fantatry ny olona mombanao a, fa tsy hoe manimba ny fiainanao anatrehan'ny olona, tsy hoe mandoto anao a, tsy hoe manendrikendrika anao na milaza ratsy mombanao. Zay ny dikany hoe manasa ny tongotry ny mpianatra, manetry tenanao rehefa manaiky hanondrotra ny namanao. Zany ange ny nataon'i Jesoa. Zay ny dikany hoe ny sasan'i Jesoa ny tongotry ny mpianatra. Tsy amin'ny lafiny hoe fizika ihany hoe de sorona andeha haka vovo-tsavony de hanasa ny tongotry ny namana, fa tsisy heviny zany raha ohatra ka hoe sasanao ny tongotry ny namanao nefa ny avy eo anao manala baraka azy, mifotsa azy, mitatitresaka rò, mitakalaza ry, mampiady azy aman'olona, manao zay hampiondrika azy eo anatrehan'ny fiarahamonina de tsisy heviny nanasanao ny tongotry ny namanao. Fa ny dikany de zao manao hoe hajaiko ianao, ataoko zay mba ivelaran'ny maha ianao anao. Zay ny antsoina hoe manetretena faharoa. Tsy hoe tsy mieritreritra ny tenanao ho tsara noho izy loatra ianao na mieritreritra azy ratsy ianao fa zao tena diovinao mihitsy, tena ataonao mihitsy zay isondrotany. Zay le tenenin'ny Zotra Masina hoe mifampanimpo amin'ny fitiavana. Fa ny hevitra fahatelo antsoina hoe fanetretena dia izao, ny hevitra fahatelo ny fanetretena dia izao, ianao koa eo anatrehan'ny namanao de manaiky ianao ho namany. Manaiky ianao ho namany, manaiky ianao hiaino azy, manaiky ianao ho namany ao anatin'ny sarotra, manaiky ianao hampahery azy ao anatin'ny sarotra. Paoly ny tena manana teolojia matanjaka be mihitsy, Romanina 12:20, aokiana fitiavana ho amin'ny tsy fihasaram-belatsia. Mifampanimpo ianareo, aoka ianareo hiara-ory am'izay ory, aoka ianareo hampetrano ny namanareo mivahiny, aoka ianareo hiara-mitomany am'izay mitomany. Raha misy manana enta-mavesatra hiarao mitondra zany, amafisiny Paoly eo amin'ny Galatiana zany de zao, raha misy namanareo menjery areno amin'ny fitiavana izy. Raha misy hery zay mampatanjaka azy aza mirehare mihitsy ianareo. Sy ny sisa, Paoly manana zany teolojia ny fifanondrotany mpino zany. Ny fifanetretena de zao manaiky ianao hiaino ny namanao, manaiky ianao ho namany io sakaizanao io, manaiky ianao hiaino azy, hanondrotra azy, manaiky ianao ho eo akaiky ny fony hiaraka mitondra aminy mavesatra, manetry tena ianao rehefa ohatra ka manaiky hiaraka mitondra ny mafy aminy.
afaka malala tsy vita ireo lafiny telo amin'ny maha-olombelona ireo raha tsy vitanao ny lafiny volotelo mikasika an'Andriamanitra. Noho zany dia izany rehetra zany dia ianarantsika tao amin'i Jesosy. Ny azo fijalian'i Jesosy de hitarafatsika an'izany hoe Jesosy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Jesosy ny teny hoe mideranao araiko. Jesosy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Jesosy dia niteny manao hoe tompo raha io izay ianao nanome Isaia dia anao. Isaia dia anao ny filazan'ny Jaona toko 10. Noho zany dia hitatsika ao amin'ny azo fijalian'i Jesosy ny fanetretena. Fanetretena afaka malala de toetra hitarafana ny maha-kristianina. Noho zany ny olona feno dia tsy mirehare, tsy mihibohibo. Fa matoa ny olona mirehare, matoa ny olona tsy ampy fanetretena de zao tsy feno tsara izy zany. Tsy any équilibre tsara, tsy milamina tsara na ny fiainam-panahiny na ny sainy. Fa ny olona manana fahafenoana ao amin'ny tompo dia manana fanetretena eo anatrehan'ny mpiarabelona azy, eo anatrehan'ny namany. Ny tompo ry afaka malala ame-antsika fanetretena. Ny fanahin'ny tompo ao anatintsika ny hampianaratsika hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ary hiteraka ny fanetretena antsika kosa eo anatrehan'ny mpiarabelona amintsika. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay hanetry tena. Manafatra anay ianao manao hoe ko amin'izany manetretena ambany tana mahirin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Tompo, ataovy mahatsiaro zay fa enao no antom-pisianay. Ataovy mahatsiaro zay fa ilain'ny namanay. Mamindrafo aminay tompo raha toa ka tsy vitanay n'inty ny namanay tahaka ny tenanay. Indrindra tsy vitanay n'inty anao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Ampianaro zay tompo, hanetry tena tahaka anao Jesosy. De taio ny tontolo andronay an'io tompo. Taio ny tontolo-piainanay, taio ny asanay. Ataovy feno fanetretena mba hanananay fiadanana sy fifaliana. Mivavaka zay tompo. Ho an'ny mpanaraka zao mofinainy zao nisatokantrano nisambatan'olona manana zay rininy fony manokana aminao, manana zay maniry azy. Fantatray fa mihaino vavaka ianao. Fantatray fa mahita ny sentiny fony nisambatan'olona ianao. De meteza tompo amany vavaka azy reny. Jereo marary, miandrandra fanasitranana aminao. Jereo manana ady am-panahy, jereo manana olana saribana. Inona moa tompony tsy hainao? Ho aizay tompony hitady fanasitranana, ho aizay nitady fitahiana, nitady fampahirizana, ao aminao ihany misy zany. Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ko dia manam-piry ianao tompo, nisatokantrano sy nisambatan'olona. Tontolo andronay an'io, ataovy ambany fahasoavanao, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Misaotra tompo amin'ny anaranao Jesosy. Amen.